fitondrana Rajoelina ny andratra tsy lavo dia avy koa rainy labe. Toekarem-pirenena ankehitriny resy lavitra ny tamin'ny itondrany Flora Valmanana. Mpitrandraka ao Andilana Avaratra misy tafiditra tsokosoko. Alatsinainy fa 4 ny volana Jona ny taona 2024 manolotra ny arabatra ho anao izay manaraka ny fahitalavitra ny MBS amin'izao alina izao manasanao anaraka ny fotoanany vaovao hatramin'ny farany. Etsika anboana ny vaovao ary amin'izao alina izao dia ny pejy ny mety ho toetry ny andro avy hatrany. Saika nanorana avokoa moa tahaka ireny voninandro fahavaratra ireny. Ny faritra rehetra manerana ny nosy omaly tolakandro sy androany maraina. Nitondra ny fanazavana mikasika izay ato anatin'ity fanadihadiana ity ary ny sampandrara mpamantatra ny mety ho toetry ny andro mialy rary nombana sy andro rakoto malala. Ny fisina tangoron-drahona tany amin'ny ranomasimbe Indiana nanatona ny Madagasikara no nahatonga rotsakorana tany amin'ny morontsiraka Atsinanana nanomboka ny asabotsy lasa teo ary nihitatra teto ampovoatany sy ny faritra avaratriny nosy izany ny asabotsy alina. Efa manomboka miala tsikelikely any Madagasikara raha ny voalaza ity tangoron-drahona ity. Vinavinaina hiverina amin'ny laoniny amin'ny mahavolinandro rinina tanteraka azy noho izany ny toetrandro manerana ny nosy manomboka raha ampitso. Izy fiovana indray anefa izany toetry ny andro izany ho amin'ny faran'ny herinandro satria dia mety hidina 4 na 5 degré Celsius indray ny maripana eto ampovoatany araka ny voalaza hatrany. Raha lazaina tsotra amin'ny voambolana teknika moa zany dia io retsanga antsoina hoe onde best nanampy tosika izay andro somary malomalo kendrika izay ihany koa ny fikortanana nisy tany ambony tsy takamaso tany zany hoe tany ambony manodidina ny mihoatra ny 5 kilometatra ambonitsika zany nisy fikortanana any amin'ny sabotsy na alahady any hoany kosa ny vinavinaina azo hery indray ny tsikony varatra somary mandividivitra ny andro ary mamafy rivotra mangatsika ihany koa izy. Ekekelan'izay misongadina vidina amin'ny maripana ambany indrindra ho an'ny afo voatany mety ho tafidina hatramin'ny 4 na 5 degré mihitsy azy zany any amin'ny manodidina ny vakina karatra zany any Afaratsiwa, Ambatolampy ary Ambanivotsy. Ho an'ny Analamanga manokana dia manodidina amin'ny 5 ka hatramin'ny 20 degré maripana ambany indrindra eo amin'ny 10 degré kosa zany ho an'ny Fianarantsoa. Maripana ambony indrindra kosa dia manaraka araka ny tokony ho izy ary manaraka ihany koa ny maripana amin'ny volana Jona tahaka izao zany hoe manodidina amin'ny 20 ka hatramin'ny 13 degré eo. Any amin'ny Fatsy, Menabe, Boeny, Sofia kosa dia mananka hatrany amin'ny 30 degré ny maripana ambony indrindra. Araka ny namarany teo anivon'ny sampana mpamantatra ny toetry ny andro hatrany moa dia tamin'ny taona 2024 no nahitana toetrandro miavaka tahaka ny niseho atao anatin'ny vanim-potoanan'ny ririnina tahaka izao. Eo amin'ny vaovaon'ny fitaterana kosa indray ary dia saika nanao fitokonana faobe ny mpitatitra sy ny kooperativa teny Ambatofotsy Sabotsy Namehana io maraina io fitokonana izay nanomezany mpiaro-ny zon'ny mpanjifa 2.7 ora ho an'ny komina Antananarivo renivohitra. Ramano Menjanary, Tahiry Nyaina. Niteraka fitokonana tamin'ireo mpitatitra eo anivon'ny zotra hasy tetsy Ambatofotsy Sabotsy Namehana. Ny fanafanana toeram-piatsonana maromaro eto Antananarivo renivohitra. Tsy nisy fampiresana ny fanapahan-kevitra fa baiko midina ary tsy nisy ny fampandrenesana mialoha fa avy hatrany dia fampiarana no nahazo azy ireo nanomboka ny Sabotsy lasa teo. Dia miala avy aty amin'ny Saint Antoine dia tonga eo Analamahitsy dia tsisy aretina eo amin'ny dispensaire fa hoe tsy mahazo mandray eo zahay. Zay rehefa didiny avaratra aty zany ny hasy tsy mahazo mandray olona na mampidina olona eo amin'ny dispensaire intsony manomboko zao fa nefa ny urbaine ny 186, 183, 163 afaka mandray eo sy mampidina eo. Satria raha olona tokony andofre indray mandeha izy dia lasa mandoa indroa izy. Dia li zany tsy fahoriana ho anay rery fa ho an'ny rehetra mihitsy. Fa li zany tsy hoe fitsonjovana fitiavan-tenanay na hoe zay rery fa ho an'ny rehetra no ametrahanay atiavanay alizy eto. Hoe nijaly ny olona atao aminay isan'andro raha hoe arivo isan'andro ny laniny lasa 2 arivo. Tsy eo an-drabevava indray zany anao manala farany dia aty amin'ny RDA
any amin'ny herdiandra zany anao vao afaka mandray olona dia zay ianao zany zay ohatranay zao a miady aman'olona foana isan'andro isan'andro dia tongotra no namonjeny ny sarababem-bahoaka ny renivohitra io maraina io nanamafy ny mpiaro ny zonimpanjifa fa manome roa amby fitopolo ora ho an'ny komina Antananarivo renivohitra sy ny kooperativa izy ireo mba andaminana izao raharaha izao satria misy fiantraikany amin'ny fiakaran'ny sarandalana izay eo alohan'ny mpanjifa ity fanapahan-kevitra izay noraisy ny komina Antananarivo renivohitra ity mitodika izahay ho anareo komina urbaine Antananarivo tokony hoisy ny fampiresahana satria asadino ny lalàna fa misy ny atao hoe conseiller municipal nove izy ireo efa mba ny fampidinika niaraka taminareo teo marary anay mpanjifa zao zavatra misy zao ny fiainana efa mafy ny frais mbola hiakatra 2 ora ny mena ianareo mamahany ny olana fa ratsy zany dia ho hitantsika ho nitoyana raha ny fanadiadiana atrany dia misy ifandraisany amin'ny fanaovan'ny komina Antananarivo renivohitra ny bus classe ity fanapahan-kevitra ity no mafisy ny mpitatitra atrany fa tombotsoan'olombizy izay mahatakatra izany ve no amtena ny mpitatitra madinika tahaka izao fa tsy mbola mivay ihany koa ny olona nimponina etsy amin'ny fokotany ampefloa Ambodirano hatramin'izao momba indrindra ny fanovana ny sefokotanin'izy ireo androany araka izany tsy dia nitony fitokonana sy ny fitakinana ataon'ny vahoaka teny an-toerana amin'anoloana ny birao ny fokotany Ramano Menjanary hatrany sy tahiriny aina raikitra indray ny fitokonan'ireo mponina tetsy ampefloa Ambodirano io maraina io tsy fanekena ny fanoloana ilay sefokotany izay amperinasa no antony ity fitokonana ity raikitra ny fitsofana kiririoka sy anjongona madinika nanonona ny birao ny fokotany no mafisy ny retim-ponina izay nanao ny fitokonany fa ahina ho misy ambadika ny fanoloana tampoka ny sefokotanin'izy ireo tahaka izao mahatonga amina mitokona lasa fitondrana mpanjaka le fokotany dia tsy ateny vahoaka zay satria le efa teo aloha efa namotika ny fokotany dia mbola hotokena indray le zany le fokotaninay zay no mahatonga ny vahoaka manao fihetsiketsehana tahaka zao aloha fokotany vao tsy ampy rovolana zay nazahoan'ny fokotaninay voalohany amin'ny 13 dia ankehitriny tampoka be fa niala olona se fokotany takina ny andinan'ny borompokotany aloha ka anaovana fivoripokon'olona sy fifidianana se fokotany vaovao ho iatrany ireto vahoaka ireto olona tena voafidim-bahoaka no tokony hitondra sy hitantana fa tsy olom-botendry tahaka ireny tsisa mifidy le izy tsy haiko iza zany tokony hoe tompona ndraiky sa hoe anapaka iza ny tena tokony ipetraka isa mifidy hoe tena fokotany dia mifidy zay gamba hoeninareo zay teny vahoaka zay hoe nikatana mihitsy aloha feorena nandritra ity fotoana ity ny hoe olona efa fantatra klema no voatendry ho lehibe ny fokotany eo ampefloa Ambodirano ity ka mahatonga ny vahoaka tsy anaiky izany intsony fifandimbiasa toerana ara-demokratika no tokony izy hiatrany ireto vahoaka ireto fa tsy fanjakana andrina lasa ifandovana tahaka izao andrasana moa mitoy ny vaovao ny pejy fahasalamana kosa indray ary dia na dia efa hita ho miamitombo hatrany aza ny isan'ny olona manao ny vaksiny fa nefitry ny varanaretina covid-19 dia mitoy hatrany ny fanentanana ataon'ny mpitsabo sy ny olona izay efa niroso tamin'izany akoatra ny fitsinjovana ny fahasalaman'ny tsirairay dia miantoka ny fanarenana ny ara-toekarena eto amintsika ihany moa ny firoson'ny vahoaka malagasy amin'izay fanaovam-baksiny izay toy izao ary ny fanadiadiany mialy rary nombana teo amin'ny sary sy rindrany sary ny Andra Kotomalala 3 andro mialohan'ny fiampitoana alany daty ny vaksiny Covishield ny iany voalohany dia sesilany fanentanana ataon'ny firenena mikambana sy ireo maso ivo ho an'ny USAID dia misy ny atao hoe vaksino mobile izay ekipana mpitsabo manatona olona maherin'ny 20 mitangorona amin'ny toerana iray mandray anjara amin'ny fanentanana ihany koa ny mpanakanto izay efa nanao vaksiny fanefitry ny COVID-19 ka anisan'izany ibodo nambara fa tsy misy ahino io vaksiny io amafisiko eto fa nanomboka an'izay andro zay dia mandrakizao dia tsisy zavatra gravy zay nahazo ahy fa ny manembatsembana kely toy ny hoe tamin'ny andro voalohany sy faharoa ary fahatelo
dia somary ny zavatra leo am'le nisy an'le tsindrona zany a dia somary narary tsy dia marary makaiza fa marary zaka zay ihany zany no fiatraikany tamiko maro zay no niarana anao vaccine satria nitarika ny akabeazany ao amin'ny membre mitarika zay tsy nahitana fahasarotany mihitsy na iray azy tsy midika akory zany fa tsy ho voan'ny covid mihitsy isika na voan'ny covid azy isika dia tsy ho tonga mihitsy any amin'ilay endrika mampiditra hopitaly na endrika mahafaty zay ny anton'ny vaksiny tsy misy atahorana ny vaksiny zay atao eto Madagasikara ilaina ny fanaovana vaksiny fa arakaraky ny mabetsaka atsika mahavita vaksiny no mahatonga ny fiarahamonitsika voaharo afaka hiatrika tsika ny krizy ara-toekarena afaka hiatrika tsika ny krizy ara-pahasalamana afaka hiatrika tsika ny krizy ara-pampianarana ary indrindra koa afaka hiatrika tsika an'izay fifamezivezena ahafahana mampidibola na ny aty mandeha makany ivelany na ny any ivelany tonga mitsidika any Madagasikara. Nanamafy ihany koa ny mpitsabo iray fa ilaina ny fanaovam-vaksiny fanefitry ny covid-19. Zavatra raha malala eran-tany dia tena ilanja ny vaksiny zany ho an'ny olona rehetrarehetra mampitombo ny hery fiarovana raha toa ka tsy vita vaksiny ny olona ray dia mora idiran'ny otrikaretina ary ilay otrikaretina dia lasa miteraka complication favoriseny pahatongavan'ny forme grave raha toa ka tsy vita vaksiny ny olona iray raha atao vita vaksiny kosa nefa ny olona ray dia mihena ny olona marary mety isy ny arary fa tsy tonga any amin'ilay endrika sarotra be zay ny vokany eo amin'ny fahasalaman'ny olona fa raha mivokatra eo amin'ny fiainana andavanandro dia afaka mba mandeha miasa ny olona zany hoe ny impact socio-économique an'ilay vaksiny zany a mivokatsoany zany dia afaka mitady volontsika miverina amin'ny fiainana andavanandro manarak'izay raha vita vaksiny ny olona ao amin'ny firenena ray afaka miatsika daholo ny secteur rehetrarehetra raisitsika manokana ny secteur ny tourisme jaretsika zao nosy be sy Sainte Marie miazakazaka daholo ny olona mandeha manao vaksiny satria fantany hoe ville touristique noho izany tsika rehetrarehetra kokoa zany mba tokony mba ezaka anao an'za vaksiny zany a mba hatonga tsika be deaibe ny olona salama vitsy ny olona tratran'ilay coronavirus ampatsahivina hatrany fa misy ny fepetra ho an'ireo maniry hanao vaksiny feno 20 taonany mihoatra ary mitondra karapanondro izay no fepetra voalohany takina tsara ihany koa no manamarika fa maimam-pona ny vaksiny ary teny amin'ireny CSP sy fitoerana maro toy ny etsy malakam ny PNUD ary ny eny amin'ny université Anakatso na dia eo aza ny vaksiny dia mila lazaina hatrany ny fepetra sakana toy ny fanaovana arovava sy ny fanasana tanana matetika ary ny fanajana ny elanelana ray metatra. Fa ato anatin'ny ity fanadihadiana manaraka ity kosa indray no amerenana amintinana aminao indray ny fepetra miatra eto Madagasikara mandritra ny amiana ara-pahasalamana 5 andro manaraka ravorazafy mahenina sy manora indray malala. Miakatra oranjato ny olona afaka raisina amin'ny famorina olona saingy miankina kosa amin'ny abean'ny toerana izany manomboka amin'ny 12 ora alina hatramin'ny 4 ora maraina ny tsy fahafahana mivezivezy na ny couvre-feu tsy mbola azo atao ny mampiditra sy mamoaka olona maty ny covid-19 isaky ny faritra afaka mandeha kosa ny razana raha vao marina fa tsy covid-19 no nahafaty ilay olona mbola mikatina ny sisy tany fa omena alalana manokana ny manamanjo izay anao didy farany herinandro izao ny lasa ireo diplomaty olona mamita hiraka manampaizana manokana sy mpanao fanatanjahantena ihany no afaka miditra eto amintsika manomboka mitombo ireo afaka manao izany manomboka androany araka ny lahateny nataon'ny vlo alina izany moa dia natao noho ny fiainany marary ny covid-19 ankoatra izay dia misokatra ny espasy sy ny toerana fandraisana lanonana saingy ajanatrany ireo fepetra ara-pahasalamana. Fa miazakazaka amin'ny fitazomana amin'izay hitana ny laharana voalohany maneran-tany amin'izao ny firenendehibe any ivelany mienjandroma sy nitady amin'izao eo amin'ny firenena mivondrona ao anatin'ny G7 sy ny Rosia ary Chine inona kosa ary no mety akon'izany aty Afrika sy ireo firenena mbola andalam-pandrosoana pahay fifandraisana iraisam-pirenena iray no nitafata amin'ny Njavan-Dremahefa sy Mathieu Prince manazava misimisy kokoa makasika izay. Samy manao izay farahiriny amin'izao ireo firenendehibe any ivelany azahoana mitrandraka sy maka ny fony ireo firenena andalam-pandrosoana toy ny aty Afrika. Ao anatin'ny fivoriana handiniana ao avin'izao tontolo izao indrindra ireo firenena mivondrona ao anatin'ny G7 amin'izao fotoana izao indrindra manoloana ny ady amin'ny valana aretina. Betsaka ny tetikasa izay kasain'izy ireo atao aty amin'ny firenena andalam-pandrosoana.
Etsankilany nanambara kosa i Chine fa tsy tokony ireo firenena ao anatin'izay sety intsony no hifesy hanapa-kevitra momba izao tontolo izao. Efa raikitra araka izany ny andamangatsika amin'ireo firenendehibe ireo ho ny mpahay fifandraisana iraisam-pirenena Radanoara Julien. Dia ireo zany ohatra ny hoe fean'izao tontolo izao dia ny Chine nefa sy ny Rosianina zany efa manomboka efa miakatra dia miakatra ary tediavin'ny tany aty andalam-pandrosoana dia mitetika hanapotika an'izay vao na mamizy ny reto groupena pays matanjaka reto. Dia izay indrindra no mahatonga ny hoe ny Sinoa mamely an'zareo retsika io mamely an'ny Sinoa. Io zany dia guerre d'influence io, resaka géopolitique mondiale io hoe dia izay le influence zay samy mifanapotika ireo sady guerre économique, guerre financière, guerre commerciale ary indrindra guerre d'influence amin'ny resaka géopolitique. Zay zany satria zay mahazo amin'iretsy manapa-kevitra ao anatin'ny firenena mikambana. Raha fa mahazo be dia be ianao amin'reto mpikambana reto zany mahantra dia manaraka amin'ny politika izay apetraka fotsiny reto zany ao amin'ny firenena mikambana. Azo atao tsara nefa ny tsy miankin-doha amin'ireo firenena ny ivelan'ireo raha manome lanjareo manam-pahaizana sy mitrandraka ny zava-misy eto an-toerana ny mpitona fanjakana ho ihatra ny Radanoara Julien. Raha fetysika dia samy idirana izy roa samy idirana izy roa satria ianao tsy afaka hoe ary fotsiny na ary fotsiny satria aza tonoina fa budget pays pauvre anankiray dia entre 60 na 70% constitué d'aide extérieure indrindra ny resaka investissement zany hoe miankina tanteraka amin'ireny amin'ny fotsiny zany vola ampandrosoana ny tanimanitra. Tsika nefa afaka miala amin'izany raha tena mafe ny renam-banin'ny tany sy ambonin'ny tany eto Madagasikara satria be dia be ireo tsy mila banque mondiale sy FMI zany ianao na banque affaire satria vola azonao amin'ireo ny finansier ressource propre finansienao hanamboarana sekoly, hôpitaly, lalana ampitomboana ny karaman'ny mpiasam-panjakana. Anoizantsika ny vaovao ary dia amin'ny vaovao tapatapany isan'izany makasika indrindra ny sandam-bola ariary. Tafiakatra 5,703 ariary na 19 525 FMG ny iray dolara amerikana ary 2,704 ariary na 23 660 FMG ny iray euro ho an'ny androany alatsinainy. Ity ny fiakarana hita fa ambony indrindra tao anatin'ny volana maromaro raha ny tsikaritra. Miendanjatrany noho izany ny vola malagasy izay mahatonga ny vidiny entana mialafo na koa ny fahamaroan'ireo vola-fanondrana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Tsy nisy ambara mahakasika ity moa ny filoham-pirenena alina raha nitafa tamin'ny vahoaka. Raha izay misy fiantraikany any amin'ny fiainana andavanandro ny malagasy tsirairay avy anefa. Na ny vidim-panafody, ny vidin'ny sakafo ohatra amin'ny vidin'ireo entana lafo vidy dia misy fandraisany amin'ny vola vahiny avokoa. Fa betsaka ny sehatra iraisam-pirenena no manafa ity taona 2024 ity no mety ho ratsy indrindra ny ahitany sy ny tsy fanjarian-tsakafo any atsimon'ny nosy. Ankoatr'ireo fanampiana marobe efa voarain'ny fitondram-panjakana nanolotra famatsim-bola fanampiny $40 hanampina ny filana maika ara-tsakafo any atsimon'ny governemanta amerikanina amin'ny filana amin'ny alalan'ny USAID. Ampiasa ity vola ity ny USAID amatsiana vola ireo tetikasa tantana ny mpiara-miombina antoka amin'ny alalan'ny programme alimentaire mondial, ny UNICEF Madagascar sy Catholic Relief Services izay mitondra fanampiana ara-tsakafo maika, mitsabo ny tsy fanjarian-tsakafo amin'ny zaza sy ny vehivavy bevoka sy ny terabao manatsara ny fahadiovana, mitondra kojakoja fanampiana sy olona hiasa hiatrika ny vonjy-taitra ary manamboatra fahatsakana mba ahazahoana rano fisotro madio. Olona manodidina ny 7,4 alina sy 7 hetsy no hisitraka ny fanampiana, hisorohana ny tsy fanjarian-tsakafo eo amin'ny vehivavy bevoka 800 sy 7,1 alina sy terabao ary zaza 703 sy 9 alina ary koa hanomezana fitsaboana ho an'ny zaza miisa 7 sy 5 alina tratry ny tsy fampiana ara-tsakafo antonony na mahery vaika. Marina fa efatra amin'ny taona 2024 i Etazonia no mpitondra fanampiana lehibe indrindra ho an'ny any atsimo. $200 mahery no nentiny tamin'ny alalan'ny USAID hatrany. Eo amin'ny vaovaon'ny fanatanjahantena kosa indray ary dia nigadona antanindrazana androany ny filohan'ny Confédération ny taranja ny Afrikanina ny taranja judo
tsapa fa nangingina moa ny fandraisana azy teny vato nisy kosa nefa ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety no tanterainy taoriany ny fahatongavany. Asinandria malala sy tokra marolahy. Tsy nisy mpitondra fanjakana tazana tetỳ vato tamin'ny fahatongavan'ny filohan'ny Confédération africaine ho an'ny taranja judo. Taorian'ny fifidianana natao tany Senegal ny 12 Mey lasa teo dia voafidy hitantana ny judo aty Afrika isiteny randriana solonaiko. Tamin'ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety kosa no nolazany fa maro ireo taranja tokony isongadina eto Madagasikara saingy variana any amin'ny baolina kitra ny mpitondra fanjakana malagasy eny hatramin'ny fananganana foto-drafitrasa aza. Tiako tenenina ao anatin'izay zavatra izay ahafantarana antsika koa haltérophilie. Firy ny investissement napetraka amin'ny haltérophilie manerana Madagasikara. Zay le teneniko koa mila fampiresaka. Inona le zavatra fa haitsika? Inona le zavatra fa ahafantarana antsika? Lasa le zavatra eretrereto zavatra ahafantarana antsika no atletisme. Ny kianja manara-penitra rehetra tsisy atletisme tsisy track iezakazahany ndraiky izy fa tena rugby. Mazava ho azy rugby tsy afaka ataonao amin'le filalaova baolina le kianja amboaritsika eto. Ny aza raha zany tanina dia mila fivoriana miaraka amin'le mpanao sport, miaraka amin'ny tontolo ny sport dia apetraka le raha hoe no reto zany no zavatra investissement ataontsika. Izany ny antsoantsony eo amin'ny taranja judo saingy tsy vao izao ihany koa nisy ny antsoantso izany. Raha tsy laza isika afa-tsy ny eo amin'ny taranja mpibata fotsam-by dia efa nanao antsoantso izy ireo ny amin'ny tokony hijeren'ny mpitondra akaiky ny taranja hafa fa tsy onona fotsiny ihany eo amin'ny tontolo ny baolina kitra malagasy. Ny vaovao fanatanjahantena izay hatrany fa eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia efa mihatsara ny fahasalaman'ny Christian Eriksen ho ny mpanazatra azy androany teo amin'ny compte Twitter-ny tsy maintsy makaina nefa ary tsy afaka milalao anatin'ny andro maromaro. Ravirazafy mahenina sy Manorandre Malala. Mpilalao ampovoan'ny kianja no toerana misy ny Christian Eriksen izay mpilalao amin'ny Inter Milan. Nandritra laony Jona ny ekipan'ny Finlande sy Danemark atao anatin'ny fifananana ny Euro 2024 no nianjera tampoka ny lehilahy rehefa anakaiky ny fotoana fakanaina ka voatery nentina namonjy hopitaly. Efa tsara ny fahasalamana ny olona iray akaiky azy ao anatin'ny fanaovana ireo fizaham-pahasalamana rehetra ny mpitsabo amin'izao na izany azy hijerena izay tena nahatonga ny fianjerany tampoka teo ambony kianja. Tsy anisan'ireo mety ho aretina mahazo azy ny epilepsia ho ny mpitsabo. Ankoatr'izay dia tsy misy ny vaovao azo ambarana nivoaka. Ary maso moa ny fahasalaman'ny Christian Eriksen ka mety haritra ny fakanaina ary afaka ny anatrika ny lalaon'ny ekipa misy azy eo amin'ny Belgique. Nisy tamin'ireo mpitsabo azy ihany koa no nilaza fa mety ho namono ihany ity mpilalao ity raha toa ka tsy tonga lotany amin'ny hopitaly. Raha ny fanazavana ny fitempony fobe loatra teo am-piazakazahana izay nijanona tampoka no nahazo ny Christian Eriksen. Avitra neny ireo mpitsabo eny kianja izay voatokana andray an-tanana ny mpilalao. Fanandritra ny fotoana nenjerano no namonjy ny Eriksen aingana ny vodalaharina Simon Xaer nanao ny vonjena mialohany atonga mpitsabo. Nanaitra ny mpitsara iantso aingana ny Brancartier ary nanao évacuation aingana ny tenany. Nakahery ny vadiny Eriksen sy ireo mpilalao rehetra ary niantso ny mpilalao aminy anafina ny zava-miseho amin'ny mpilalao. Eo amin'izay vaovany maresaka iraisam-pirenena izay antrany ary dia manatanteraka fitokonana amin'izao ireo Soudanais taorian'ny fepetranoraisy ny fanjakana tsy hanome fanampiana ara-bola intsony ny tobin-tsolika fepetra izay anisan'ny takiany tahirim-bola iraisam-pirenena taorian'ny tsy nahafiloam-pirenena ny Omar El Béchir. Ravirazafy mahenina sy Manorandre Malala hatrany. Iray volana izay no lasa taorian'ny fionana tany Paris ny arahany lehibe ny tetezamita Soudanais ny tompony andraikitry ny tahirim-bola iraisam-pirenena FMI. Manomboka miatra tsikelikely eo Soudan moa ireo fepetra anisan'ny takiany fifanarahana mba hanalefahana antrosan'ny fanjakana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena saingy tsy ekeny ankamaroany vahoaka Soudanais izany. Toy ny vitsolika izay niakatra avy roeny no tokony ho izy tao anatin'ny herinandro monja vokatry ny fanafoana fanjakana ny fanampiana ara-bola ireo tompitsolika. Ankoatr'izay niakatra ny vidin'ireo entana fampiasa ny andavanandro, ny saran-dalana, ny jiro manampy ny tsy fahampiany fanafody efa mambolana maro. Namiteraka korontana teny anivon'ny fiarahamonina izany na andro na alina ka misy ireo mitangorona mandoro kodiarana sy manakandalana. Ny hafa mangataka ny alan'ireo mpikambana ao anatin'ny gouvernemanta.
nanamafy ny ministra ny toekarena Jibril Ibrahim fa izay ihany no lalana ahafahanavoaka ao anatin'ny krizy. Tsy azo ekena nefa izany kosa ny fikambanana iray satria dia efa miatraika amin'ny fiainana isam-batan'olona ny vidijolika. Ipejy ny politika araka izany dia tsikaritra nandritra ny kabary izay nataony filoham-pirenena fa toa adinony ary tsy hitany tanteraka ny fahoriana mahazo ny vahoaka malagasy ankehitriny dia ny sosialim-bahoaka nitondra okeviny makasika izany indrindra androany teny ampandrana ny teo anivon'ny birao politika ny antoko tiako i Madagasikara. Manomenjanahary tahiriny aina. Tsy kabary ho an'ny vahoaka malagasy nataony filoham-pirenena alina hoy ny antoko tiako i Madagasikara. Tsy nisy resaka mihitsy mantsy ny momba ny sosialim-bahoaka na dia efa iaraha mahita aza ny fiakaran'ireo vidin-javatra eto amintsika. Fivarotana makety sy fampanantenana vaovao indray no nandaniny ny fotoana kanefa efa nampanantenaina hatramin'izay aza tsy hita ny fahavitany toy ilay plan Marshall izay nambara fa ho fanarenana ara-ekonomika any Madagasikara. Manaitaitra, mamirapiratra, manaitra. Zay zany ny tena hoe heveriny fa hampandrosoana ilay firenena. Fa tsy maintsy mijery an'izay dimension sociale zay humaine rehefa mampandrosoana. Aiza ary zany reto vahoakako reto amin'izao fotoana izao. Za tia manao an'ireto zavatra retraretraretra zay tsy misy fiantraikany aingana amin'ilay fiainam-bahoaka. Mbola afaka rotona telo taona efa taona mety zany. Fa le fiantraikany aingana amin'ilay vahoaka le zay le secteur prioritaire zany tokony jerena aingana daingana. Inona ny tena navotana an'ireto vahoaka reto maika dia maika. Tsy fananana paikady matotra eo amin'ny fitantanandra ara-panjakana ireny fomba fiteny ireny hoy hatrany nambaran'ny ity mpanao politika ity. Fomba mahazatra ity fitondrana ity raha teo ny fampanantenana vaovao isaky ny tapabolana. Zao natao hoe situation exceptionnelle. Tsy mitanisa akory zao programme anasa lehibe ho tanteranao. Le vahoaka tena le pouvoir d'achat tena ambany dia ambany. Jereo aingana zay vidiny zavatra amin'ny PPN tamin'izao fotoana izao. Ny chômage, problème chômage. Be dia be ny tsy anasa amin'izao fotoana izao. Inona ny fanampianao amin'ny secteur privé? Sedra tsy miankina zay manao relance économique tsy maintsy manampy ny sedra tsy miankina ianao. Inona ny politika anao amin'izany? Ny tsapa dia mpitondra mbola tsy mihevitra fa efa mitondra no mitantana any Madagasikara amin'izao fotoana izao. Hoy hatrany ny nambarany. Anka mbola miaina ao anatina fampelezan-kevitra ny vahoaka malagasy hatramin'izao fa tsy ao anatina fanatanterahana ireo asa fototra. Tsy fotodrafitrasa velivelo manko no manahirana ny malagasy amin'izao fa ny sakafo harapaka sy ny fiakaran'ny vidim-piainana. Tsara ho marina fa raha natokana ho an'ny amehana ara-pahasalamana moa ny fandaharana manokana dia toa lasa fandaharana nampiratiana ireo zava-bita sy fampanantenana indray izany ho maly. Raha 30 minitra ny fandaharana manokana dia zara raha nisy 10 minitra no nyresana ny valanaretina COVID-19. Tsy nanisy resaka vaksiny akory aza ny flora joel raha toka afaka 3 andro no mifarana ny andiany voalohany. Manoloana izay zava-misy sy ny fitatana andraram-pirenena izay hatrany dia solombavambahoaka iray ihany koa no nitondra ny heviny tao anatin'ity fanadiadiana manaraka ity nambarany tao anatin'izany fa tsy tataratra ny fitsinjaram-pahefana tena izy eto amin'ny firenena maloatra ihany koa ny fampanantenana ataony mpitondra ankehitriny ny eo tsy vitany eo asesika ihany. Ny zavandre mahefa sy Mathieu Prince. Tsy misy akony amin'ny fiainana andavanandro mimponina hatramin'izao ny nametrahana ireo gouvernoura faritra ho ny solombavambahoaka fetra lamzafimbololona. Toa endrika fandaniam-bola mpanjakana sikotrana trano eo amin'ny samy akaiky ny fitondrana fotsiny ihany no nanindrena azy ireny. Ny fametrahana ireo gouvernoura ireny izay tsy manaraka ny lalàna akory no namaika ny fitondram-panjakana kanefa ny olana ny fotony izay miteraka savorovoro eny anivon'ny fokotany amin'izao tsy hitan'ny fanjakana akory. Raha mahita amin'izao fotoana izao fa anarany fotsiny nipetrahany izany gouvernoura izany raha resaka fitsinjaram-pahefana no resahana satria raha ny baiko fanapahan-kevitra rehetra tanterahana dia miainga avy any amin'ny fitondrana foibe, miainga avy any amin'ny filoham-pirenena. Iandrasana ny filoham-pirenena ny zavatra rehetra eto amin'ity firenena ity. Inona nefa nitakiny ny vanim-potoana tahaka izao ary inona ny lokalokandro izao filoham-pirenena izao nandritry ny fampelezan-kevitra tamin'ireny fifidianana ny fandimby ireny indrindra izany fifidianana filoham-pirenena izany ny fitsinjaram-pahefana fanomezana lanjany ny any fotony, fanomezana lanja ny any amin'ny faritra izay mahalala ny misy azy ary tsy anivon'ny resaka faritra ihany fa ny resaka fokotany. Efa maro ny fokotany manerana Madagasikara ary vao nifarany teo ny teny ambody rano Ampefilo misaika niteraka korotana mihitsy ary tsy teny ihany
fa irany faritra maro mihitsy mitaky an'izany voasoratra ao anaty lalàna ne izany hoe tokony hofidiana izany président mpokotany zany ka ny zavatra kely indrindra ny lehibe indrindra dia dikainy sy ny dinganiny ireo fitondram-panjakana izao. Ny mahagaga hoy hatrany ity solomahoaka ity dia mbola variana amin'ny fampanantenana isan-karazany ihany ny filohan-kehitriny. Ny eo tsy vitany eo asesika ihany. Tsy misy ny tatitra mazava hoe aiza ny volana tanterahana ireny tetikasa marobe ireny. Ny eo ampanantenana mba nieritreritra any izahay hoe mba niova kely le filoham-pirenena tao anatin'ny endrinandro vitsivitsy. Nanajanona le oeraoera sy fampanantenana nefa dia miverina indray fahazaran-dratsy. Tonga sady indray fahazaran-dratsy hoe ataontsika indray tia anaontsika pipeline zao kilometera anaovantsika ozinina famatsin-drano izara sakafo isika anao ozinina n'izao sao fomba ahoana ny anatanterahana zany. Ny vola mipandara araka ny teninao teo momba ny lalana tsy voaloha aiza indray no atana vola aiza no ahitana vola anatanterahana an'izany nataoko hoe nanyapahany ara hovatsin'ny banky iraisem-pirenena vola tsy sanatria akory fialonana ny faritra atsimo irery fa samy manana fahasahiranany mety sahirana kokoa ve fa raha ny akapobe ny raha ny singa sy ny marika rehetra ne dia mitovy ny fahasahirana ny faritra rehetra maneran'ny Madagasikara izay faritra tsy fantatra intsony moa na 2 na 3 tanterahany sy apetraka izao fitondrano izao fa raha hoe fampanantenana aloha ny tetikasa sy ny rehetra napetraka sy ny vina dia tena tsara neny nataony fa eo amin'ny fanatanterahana dia tsisy azo atenaina mihitsy satria fa niporofony fa tsy manana izay le fahaiza-manao sy fahamatorana hoentina manatanteraka izany izao fitondram-panjakana tarihana Andriamatoa filoha Andry Rajoelina izao. Mariana fa 20 oktobra 2024 dia nisy ny filan-kevitry ny gouvernoura voalohany tany Antsohi. Nambara tamin'izany fa isaky ny 570 andro izany filan-kevitra izany saingy toa tsy nisy intsony taty aoriana. Raha ny asan'ny gouvernoura no faritana dia izy ireo no mijery ny tena olana iny fotony izay anjara asany be ny tanàna izany satria reto farany tena solo tena mpanjakana iny fotony. Toa lasa resabe fotsiny ihany ny fampiarana ny fitsinjaram-pahefana satria tsy miainga ny fotony intsony ireo tena olana misy ary tsy misitraka ireo tamberina ndraikitra ireo commune. Fa nampiantso ny mpanolosain'ny tanàna hiatrika fivoriana tsy ara-potoana iray andro ny teo anivon'ny fahefana mpanatanteraka anivon'ny commune Antananarivo renivohitra. Fivoriana andiniana indray ny teti-bolan'ny commune na Sipantsina kanefa dia iray andro ihany no fepitao-pivoriana nambara tamin'ireo mpanolosain'ny tanàna ireo. Nisy ihany koa ny fanitsakitsahana lalàna ataon'ny ben'ny tanàna sy ny mpiara-miasa aminy amin'ny tiraraha itsika itory ny mpanolosain'ny tanàna Asinandriamalala sy Tokiramarila. Araka ny fantatra dia androany ny tokony naverina hodiniana indray ny fantsina ny teti-bolan'ny commune Antananarivo renivohitra. Ny mahagaga nefa ray andro monja izany hoe androany ihany no saika anaovana izany fivoriana tsy ara-potoana izany. Eo ihany koa efa nisy ny fivoriana tsy ara-potoana tamin'ity volana ity izay efa nitsakitsahana ny lalàna hoy ny mpanolotsaina an-tanàna. Nivoaka ny efitram-pivoriana ary itory araka izany ireto mpanolotsaina an-tanàna ireto izay tsy nankasitraka ny fanitsakitsahana dalàna ireto. Ny zavatra ataonay mpanolotsaina zany dia mazava loatra fa fanitsakitsahana lalàna zao zavatra mitrango zao. Fanitsakitsahana lalàna na ny ataony eo anivon'ny-panatanteraka izay nandefa ny lahadinika na ny ataony eo anivon'ny filohan'ny filan-kevitra izay nanosony ny convocation na ny fampiatsonanay. Fanitsakitsahana lalàna hoy izahay dia tsy maintsy hitondran-draharaha zany izahay eo anivon'ny fitsarana mahefa. Ijery an'izao raharaha zao ary fampatsahivana angamba ny tenenanay hoe tsy voazao ane no hitsakitsahana ny lalàna efa imbe dehibe fa androany kosa dia tonga amin'ilay fitenenana hoe tafahoatra ny mety ny zavatra misy satria mazava be araka ny nambaran'ny namana avy eo amin'ny team teo ny voalazany lalàna amin'ny article 83 hoe tsy azo atao ny mamory session extraordinaire fa tsy indray mandeha ihany ao anatin'ny volana. Ka rehefa ohatra zay ka efa mivorony 2, 3, 4 juin dia mianatra an'izay fivoriana mois de juillet. Dia nefany dia atao karazana tervaimanta ihany ity fivoriana androany 14 juin ity izay tsy pihana ihany koa fa dia hoe androany ihany ilay fivoriana. Zany hoe androany zany sady ny eritreretin'ny zareo anaovana commission, anaovana fifampiresahana sady anaovana délibération. Dia zany rehetrarehetra zany tsy azonay ekeny tsy azonay mpanolotsaina ekena karaka ny tenenina teo zany hoe hitondran-draharaha zay eny anivon'ireo rafi-pitsarana mahefa sy eny anivon'ireo rafi-panjakana mahefa afaka mijery sy mamano zao olana izao. Ny voalazany lalàna dia hoe androany zany zao olo tsotratra le quorum 20 mahatratra 28 mantsy vao afaka manao fivoriana dia tsotratra izay. Dia ny lalàna koa dia milaza hoe raha tsy tratra ny quorum dia afaka manao fampiatsona fivoriana aorinan'izay izy dia zay tonga eo tonga ka isorohana ihany izay le mety ho didiko fe lehibe rapitso na didi-jadona be na letrezana
raha pitso a zay no mahatonga anay tsy maintsy mitondra andraraha aingana dia aingana eny anivon'ny rafi-pitsarana mahefa mba hahafahana anakanana an'izay. Anisan'ny voakany efitra ampivoriana ireo mpanolotsaina tanàna lany tamin'ny anarany Antoko Tim sy Clémence Rarinirina lany tamin'ny anarany Vovonana IRK. Andeha ho any amin'ny fasha kosa indray arsika dia mitaraina ny mpitrandraka ao Andilana Avaratra noho ny fisian'ny mpitrandraka antsokosoko hafa tafiditra ranonambarany solitenan'ny mpitrandraka ara-dalàna. Ny mpitandro ny filaminana no mampiditra ireo mpitrandraka hafa tsy manara-dalàna ireo. Niry Andriana Arvony. Mifamao foana zava-misy eny anivon'ny toeram-pitrandrana Vatosoa ao Andilana Avaratra. Samy mba te hahazo tombony avy amin'ny fivoahany Vatosoa avokoa ny sokajin'olona samihafa ka anisan'izany ireo mitonona ho tompon'ny tany. No mareny izy ireo fa manjaka ny trijazolena amin'izao fotoana izao ary misy amin'ireo mpitandro filaminana no mampiditra olona hitrandraka tsokosoko izany Vatosoa izany. Izahay zany efa nisy ny fifanarahana teo aloha tamin'ireo mpitrandraka hoe raha pararay zay le fomba filaza anazy ao anaty karera ka raha fa maka an'le pararay zay a miasa amin'ny alina le mpitrandraka dia tsy azo zay amin'ny alalan'le sécurité. Betsaka zany ny sirokiny lalana ahafahan'ireo mpitrandraka reo mitondra ny vato ny tsokosoko dia tsy takatray zareo zay mangady an'le karera ka dia tena mangataka mihitsy izay a isokafan'ny karera fa vonony izahay anajan'ny fepetra zay petraky ny fitondram-panjakana. Tsy agnatin'ny fikambanana zany mba aiza ho aiza amin'izay fotoana zay. Faharoa ny mpitandro ny filaminana izay heverina tandroko hoarin'ny vozona sy trafo sonotry ny nofo hiarin'ny vahoaka sy ny fananany dia rio indray no lasa manontoina ny filaminana amin'ny karera io mampiditra olona tsokosoko mitrandraka potika dao ny lavaka rehetrarehetra efa mahazo manainga ny mpitandro ny filaminana rehetrarehetra ny lehibe indrindrandrindra mba hanome baiko an'izy ireo mba tsy hampiditra olona sy tsy hitarika korotana amin'izany lavaka misy ny Vatosoa. Any amin'jisika namparafaravola any Ambatondrazaka izay hatrano dia nilaza ny solomavambahoaka voafitany an-toerana fa tokony misitraka ny fitrandrahana ao Andilana Avaratra ny distrika izany hoe fananganana fotodrafitrasa ho an'ny vahoaka amin'ny alalan'ny hetra alohan'ny mpitrandraka. Ny Rendriana Arvony hatrany. Tokony hisitraka fampandrosoana avy amin'ny fisian'ny toeram-pitrandrahana Beryllium ao Andilana Avaratra ny distrika Parafaravola raha nambarany solomavambahoaka Rabekijana sy Lofery. Mila tsinjovina ho izy ny mpitrandraka sy ny komuna izay hialany izany Vatosoa izany ary atao mazava amin'ny fepetra sy ny fanajana izany fa tsy atao toy ny fody mandrara homana ka ireo izay natao hampiatra amin'ny fepetra indray no mampiditra olona tsokosoko ankehitriny. Zavatra andrasanay tampandrosoana amin'ny distrika Parafaravola indrindra komuna izay misy an'io karera io faritra loatra mangoro. Faharoa zay dia ny fahatelo dia ahoana ny ahazahoan'le trandraka tena mahazo ny tombony satria ny zava-misy amin'izao fotoana zao dia hoe mihidy ny karera nefa mbola misy ihany ny mitrandraka amin'izao fotoana zao ka dia manainga ny ao fitondram-panjakana moa zany ny tena koa mba rehefa tena idina tanteraka ary mba tsy ho lasan'olon-tokana na andian'olon-tokana io karera io fa tena ho an'ny vahoaka mihitsy zay mitrandraka. Pandrity solomavambahoaka ity ny ahafilamatra ny toeram-pitrandrana ao anivony izany Andilana Avaratra izany. Fa anisany nisongadina tao anatin'ny fandaharana miara-manonja ho an'ny androany moa ny fanentanana ny amin'ny tokony anaovana vaksiny fanefitra ny valanaretina Covid-19 saingy tsy atao antery izany fa antsitrapo. Anisany nasiana resaka tao anatin'ny fandaharana ihany koa mahakasika indrindra ny politika sy ny sosialim-bahoaka. Mamintana amintsika izay fandaharana izay ary nambintsy velositraka sy manorandre malala. Miankina amin'ny faharesan-dahatra ny tsirairay sy ny fahavonona ny nanaovana ny vaksiny fanefitry ny valanaretina coronavirus na tsy raha ny hita isaky ny firenena tsirairay ny sitraka izay vaksiny izay dia ny filosiny lehiben'ny governemanta no filamatra voalohany alain'ny vahoaka tahaka tsy mba toy izany anefa ny teto amintsika na dia izany aza nanamafy ireo solombavam-bahoaka avy amin'ny antoko-panohitra fa mitovy avokoa ny vaksiny nataony rehetra teto Madagasikara ary ilaina ny manao izany mba hiarovana ny fiparitahana eto amin'ny firenena.
dia hoy aho hoe dia sanatry ny vava ve le filoha-pirenena sy Madagasikara le anaovan'ny malagasy izay anaovany andreny resaka reny, anaovany andreny angano sy arira reny ve dia sanatry ny vava dia hoe voaozina hijanona ao anatin'ny fanaovana fampelezan-kevitra sy fitantarana angano sy arina. Voaozina ve le filoha-pirenena anao angano sy arira ho an'le vahoaka malagasy. Io zany tsy anjara ndraiky ny fa leo le olona le mana-talenta amin'le fanaovana angano, fanaovana fanoratana andreny angano sy arira reny no anao anazy, fa ny antsika filoha-pirenena dia nijanona teo ary tena miteny mihitsy hoe bloqué tao amin'ny rez-de-chaussée ny filoha-pirenena fa tsy nety tafakatra tany amin'ny 3e étage izay tokony misy azy aty amin'ny taona fahatelo izay hitondrany. Nasian'izy ireo resaka ihany koa ny mikasika ny fampiasana ankizy sy ny zaza tsy ampy taona eto amintsika izay vao nankalazaina ny sabotsy lasa teo ny andro maneran-tany natokana hiadiana amin'izany. Tompon'andraikitra voalohany amin'ny fiainam-bahoaka raha teo ny fanjakana ary noho ny fahasahiranana lalina iainan'ny vahoaka ny mahatonga ny akamaroan'ny ankizy voatery asa sahady eto amintsika aniza ary ny fahadisoana. Raha say ianareo dia midina ny tambady dia sivy mialina aky fa mihoanina izy satria nray mandeha ny mitongina azy hoe andao hitomborika, andao hanampiasa fotaka fa tsy fananana nanovana ny zavatra io ndeha mikarama zany, karama nanovana izy zany hoe tsy fantako na ohatriny satria vidina brika anakay zao efa miakatra ny ariary zato mahery dia ohatriny na mba raisiny hoe zaran'le olona satria le etsy le hoanina le sakafo androany io problème hoan'ireo ankizy ireo, hoan'ireo ray aman-drenino. Raha ny resaka fanamboaran-dalana sy ny fijerena manokana izay fiainam-bahoaka izay hatrany dia zara fa misy ny asa vita izay mampikaikaiky amponina na ny eto andrenivohitra izany na ny any amin'ny faritra hafa. Raha nambarany teo anivon'ny fitondrana nefa dia miasa ary manao lalana ny fitondrana ankehitriny. Tena izay tokoa ve ny zava-misy? Fa nomporofony solombavambahoaka fidèle razara-pira tao anatin'ny fandaharana miara-manonja ho an'ny androany ihany koa ny taremarika ny volana ampidiriny filomarika ravalomanana tao anatin'ny kitapo-bolam-panjakana nandritra ny fotoam-pitondrana nanomboka ny taona 2024 hatramin'ny vanim-potoana ny fitetezamita. Raha vorazafy mahenina sy Manolo Andray Malala. Manamafetra ny solombavambahoaka avy amin'ny fanoherana fa tsy misy mangarahara ny fitantanam-bola amin'izao fitondrana izao. Tsy misy ny taremarika afaka jerena sy tarafana fa misy vola ao anaty kitapo-bolam-panjakana. Anisany angatahany solombavambahoaka izao ny vola vahiny noverina teto Madagasikara ho an'ireo mpanondrana entana. Toy izao ny taremarika momba izany tamin'ny andron'ny filoha Ravalomanana raha very lavitra ny fitondrana ankehitriny. 98,25 dia midintsika 2006 99,18%, 2007 99,38 dia 99,41 dia mijeritsika 2008 98,81 98,76 rehefa atambatra ireo eo amin'ny sisiny eo natao menamena eo amin'ny sisiny eo hoe ny salan'ireo zany rehefa nalaina zany izy natambatra dia nataony moyenne dia manome 98,6%. Zay ny famerenana amin'ny vola vahiny nandritra ny fitondran'ny président Marc Ravalomanana. Ny président Marc Ravalomanana ambony be 98%. Dia nefa rehefa mandeha nareo manitrikitrika dia hoe nandefa vola tany amin'ny paradis fiscaux sy ny sisisisy olona mamerina vola vahiny ao anatin'ny fireneny avy amin'ny alalan'ny fanondranana entana akany ivelany ve dia hitrikitrianareo amin'izany nefa 98%, misy 99% azy. Manomboka 2018 zany avoay aiza ny taremarika zay ny angatahana aminareo milaza manao mangarahara io. Ny afaka ihany koa ny tany fidiran-ketra tamin'izany fotoana raha oharina amin'ny ankehitriny. Nanana ny fomba fandresen-dahatra ny manokana ny filoha Ravalomanana nanentana ireo mpamatsy vola fa tsy nanao fivoriana ho amin'ny mpamatsy vola toy ny nataon'ny filoha Jona ary mampianina na ihany koa toy ny fangatahana nataon'ny filoha ankehitriny. Tokony mahita zany tsika tapitra tetezamita 5 miliara ariary ny resety satria mahay no président Marc Ravalomanana zany tsika matoa mandimby anazy fa ny zavatra nisy dia mitsotsorika io zavatra io na mistagna zany tsy navity tsika tsy capable tsika manao an'ilay défi nataony président Marc Ravalomanana. Jereo tsara 2002 tonga fitondrana président Marc Ravalomanana, 2003 500 milliards ariary ny tonga dia mivoatra ao anatin'ilay kitapo-bolam-panjakana, 2004 600 000 milliards ariary
no mivoatra anatin'ny kitabolam-panjakana 2005 ohatr'izay voatazona izy dia miakatra 7 milliards rehefa avy eo tonga amin'ny fitondrana indray izy aty arina rehefa nandimy zany era Jona mampianina dia tonga amin'ny fitondrana indray zany Andry Rajoelina dia tokony mba manao ohatr'izay hoe eto ny vitan'Andriamatoa Andry Rajoelina dia miakatra dia miakatra dia miakatra zay izy ny atao hoe mahay mitondra fa atreto menareo vao resaka toe-karena dia inona tenenareo tamin'izy nanao an'ilay vely rano angeo izy tsy nietreritra fa isy Covid fa nga misy olona mahafantatra rehefa alohan'ny latsaka fidina filohan'ny republika hoe zao no mitranga afaka 3 volana rehefa lany ianao sombony ihany ireo fa anisany mitotongana ihany koa ny vola malagasy vokany misontra ny vidim-piainana ary miakatra avokoa ny vidiny entana rehetra. Fa anisan'ny nagaga ny maro omaly ihany koa moa tamin'ny lahateny filohan'ny repoblika ny tsy firesahany mihitsy ny momba ny vaksiny sy nasiany resaka ihany koa moa ny momba ny nosy malagasy izay nobodony frantsay. Asin'Andriamalala sy Tokiramarola. Nahatra 7:30 minitra ny kabarin'ny filohan'ny repoblika omaly 5 minitra monja ihany ny tenany no any mba ny resaka ny tontolo ny fahasalamam-bahoaka 9 minitra ambony kosa ny ompana betsaka tamin'ny fampisehoana makety tahaka ny manavanana azy hatramin'ny andro ny tetezamita mahagaga ihany izany fihetsika miendrika tsy firarahina ny vaksiny izany hoy ny solombavambahoaka Alay Ratsimbazafy mariana fa afaka 3 andro dia ifarana ny fiam-potoana fanaovana vaksiny andehan'ny voalohany arak'izany dia tokony ho mafy ny fanentanana. Anisan'ny nahavariana tamin'ny kabarin'ny filoham-pirenena moa ny dia fanaovana tsinotsinona mihitsy mahakasika ny vaksiny satria raha miaingatra amin'ny fanafarana an'izany vaksiny zany dia tsy hanana finiavana amin'ny fitondram-panjakana anatanteraka an'izay fanafarana izay. Rehefa tonga teto Madagasikara indray ny vaksiny dia tsy tonga akory zany filoham-pirenena zany nitsena ny vaksiny miaraka tamin'ireo masivy vahiny isan-karazany. Ary rehefa natao ihany koa ny lancement officiel n'izany vaksiny izany teto Madagasikara dia mbola tsy tazana teny ihany koa ny filoham-pirenena sy ny prime ministre. Izany no anatsoahana fa tena manao tsinotsinona anty vaksiny tonga eto Madagasikara ty ny fitondram-panjakana malagasy. Ankoatr'izay tia maina mandrivorivo nazo ny malagasy iray manontolo ihany koa tamin'ny farany herinandro lasa teo iny ny didim-panjakana frantsay izay nilaza fa avadik'izy ireo ho réserve naturelle ho an'ny Frantsa no sambatra na ny île glorieuse izay tafiditra ao anatin'ny nosy manodidina antsika malagasy. Tsy noresahan'ny filohan'ny repoblika ihany koa ny momba izany. Anisan'ny zavatra anankiray nataitra sy nahavariana ihany koa no tsy niresahany mahakasika ny Îles Éparses satria anisan'ny vaovao mafana amin'izao fotoana izao ny fizingizina ny firenena frantsay mahakasika ny île glorieuse. Io zany dia tsy nasian'ny filoham-pirenena resaka ary mahalasa saina ireny kabary izay nataon'ireny mahakasika an'ireo foto-drafitrasa maro samihafa izay heverina ho tanterahana. Nefa dia fantatra tsara fa ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao dia mandalo fotoan-tsarotra indrindra amin'ny sehatra arabola. Dia lasa fisainana ny tena mijery an'izany zava-misy zany hoe sanatria ny vava ve ny tanitsika île glorieuse efa lasa antoka ho anna firenena anankiray. Matoa ny filoham-pirenena dia manana vina maro samihafa ary le milaza izy fa hoe volan'ny fitondram-panjakana malagasy no anatanterahana azy izay fantatsika moa fa tsy misy mihitsy ny fanehoana ny mangarahara eto amin'ny tany sy ny firenena ka mahalasa saina ny zavatra sahala amin'izany fihetsika anankiray izay mamperitreritra ny vahoaka malagasy. Mahagaga tokoa ny tsy noresahany Andry Rajoelina momba ny vaksiny sy ny nosy malagasy io tamin'ny androny omaly. Asa raha misy ifandraisany amin'ireo vola azontsika avy amin'ny Frantsa tatoato izany tranga izany saingo maro ny fantaniana mipetraka manodidina izao raharaha izao ho hiatrany ny solombavambahoaka voafidy tao Atsimon-drano.
Tapitra ny fampalalam-bavao ny MBS tamin'izao alina izao fa mialohany tena isa rahantsika dia ampahafantariko anao vetivety aloha ny fandaharana ao arahinao rehefa tapitra ny fampalalam-bavao rehefa avy eo izany. Rehefa tapitra araka izany ny fampalalam-bavao dia isy ny fandaharana Global News izay anarahantsika ny vavao tapatapany iraisampirenena. Aorian'izay dia isy ihany koa ny fandaharana dinika iarahanao amin'ny Joël Ralay Vohita. Ny vahiny amin'izany moa dia Yarlet Hamarson izy dia pahilalana iraisampirenena. Ny fandaharana dinika dia isy ihany koa ny horonan-tsary Samer Omoa, horonan-tsary izay lalaovin'ny Jennifer Lopez. Anasakanao sady araka izany anarahanao atranty ny fahitalavitry ny MBS ny tena kosa mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny rampiso amin'ny fitora sy sasany indray.